eo am'izay vaovao ny fividianana azy hatrany dia tsara ny voka-pividianana ho an'ny HVM tamin'ny faritry Melaky sy Boeny. Raha ny eto amin'ny faritry Melaky manokana mihoatra ny 70 isanjato ny toeran'ny ben'ny tanàna no lasa ny HVM. Fanovana ny mpisehatra politika ny rivoavao mety ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina farany teo ho an'ny faritry Melaky sy Boeny, hoy Alex Beranto. Raha ny toetra nataon'ny mpanolontsaina ministry Njono Ahmad izay koatra ny faritry Melaky sy Boeny, ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara ny nahazo ben'ny tanàna betsaka indrindra tamin'ireo faritra roa ireo. Ho an'ny Melaky, 170 isanjato ny toeran'ny ben'ny tanàna amin'ny commune 120 ary 550 isanjato ny toerana natao amin'ny faritra Boeny lasa ny HVM amin'ny fandreseny. Tsara aloha fantatra ny vahoaka malagasy fa ministre Ahmady ne efa ela izy no implanté tany amin'ny Melaky iny. Raha sendra misy mieritreritra hoe tonga ho azo ohatran'izao vokatra io mety diso ihany satria na le jeu de la Melaky io ara izy anisan'ny namorona an'io tanjany dia efa namolavolan'ny olona amin'ity resaka politika ty. De tonga moa izy lasa anisan'ny pilieny HVM de ntaoniny daholo le olona reo hiaraka aminy. De zay na tonga an'ity ohatrany hoe fanovana goavana any amin'ny Melaky ty indrindrindra moa zany amin'ny Soalala sy aty amin'ny Maintirano satria mazava fa misy ny renouvellement de la classe politique. Io renouvellement io mbola veriko ndray mandeha hoe tsy de hoe androany tonga ny HVM de nipoko otra zany fa efa asa de longue haleine azafady am'le teny baiko, asa fa ela ihany io asa nataon'ny ministre coach ny HVM tany amin'ny Melaky io. Stabilité au niveau régional za matoky fa ho azo satria za mieritreritra fa le message nentinay de hoe fampandrosoana, message nentin'ny HVM fampandrosoana. Io tsisy olona na tia anao na tsy tia, na mitsikera na tsy mikera hoe tsy tia an'izany fampandrosoana zany. Ka raha hoe régional ho any resahana matoky fa tonga stabilité. Fa au niveau national am'izay io angamba efa ho ambonimbony loako fa tsara ihany fantatra fa betsaka ny mitondra fanjakana teo nanana assemblée, nanana sénat, nanana maire betsaka nefa nongana ihany ka anjaran'ny HVM angamba ny mieritreritra momba an'izany atonga an'le isin'le stabilité. Fa ny asanay aloha de hoe isin'ny stabilité to Madagasikara satria fampandrosoana ho any leitmotiv ny baiko pitolomana de zay ihany nenay. Arak'izany dia heverina hoy Andriamatoa Alex Beranto fa hitondra fitoniana sy fampandrosoana ho amin'ny faritry Melaky sy Boeny ny voka-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina farany teo.